dia tsy ala ao antsofo, tsy ala ao aboko, ary tanteraka eo amin'ny fiainako. Aoka ianao no hiteny sy hanambara izay sitraponao, izay feo rehetra tsy avy aminao Jesosy, dia ampanginina amin'ny anaranao zany, dia mitenena aminay androany arivo, ambarao aminay ny sitraponao, voninahitra ao rery ty fivoreny ty, dia misandraty eto amin'ny alalan'ny teninao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Ty hafa mafy be ao anao mahazo ny tena tokoa. Alleluia. Arabao eo ka visy eo kavanao dia tena hoe tonga soe fananten'Andriamanitra hoe hitanao manokana ny tompo androany. Amen. Ao anatin'ny teny misy fiainana. Zay mahatonga an' Jesosy tsy maniraka anao fahagagana aloha raha tsy mandeha tenin'Andriamanitra. Tsy olombelona manasitrana fa ny tenin'Andriamanitra manasitrana. Ary ny fahefana miasa ao anatin'ny teny dia mahasolo an'Andriamanitra ho toerana anatanteraka izay lazainy hatramin'ny farany, satria ny teny dia Andriamanitra ary manome voninahitra ny teniny ho ambony ny anarany rehetra izy. Halleluia. Raha isika Baiboly ny epistily voalohany soratan'i Jaune toko 5 andimy 7:10 ka hatramin'ny andimy 5:10. Zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary zao izy ny fahasahiana ananatsika eo anatreny. Raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika dia miaino antsika izy. Ary raha fantatsika fa miaino antsika izy, na inona no angatantsika dia miverina fandohany iray, dia fantatsika fa avytsika izay angatantsika amity. Tadio Baiboly dia miteny zavatra anankitelo. Voalohany milaza momba ny fahasahiana ananana izy eo amin'ny fanatrehany, dia ny fangatahana tsy mifanohitra amin'ny sitrapony, ary ny fahatelo ny fahafantarana fa miaino izy, fahafantarana farany fa mahazo sika na inona. Tadio fa ny antoka mitondra fahasahiana ao anaty dia ny fahasahintsika, ny antoka mitondra fahasahiana ao anaty dia ny fijoroantsika eo amin'ny toeran'ny olona kasitana Andriamanitra. Maninona Baiboly no miteny hoe manam-pahasahiana eo anatrehany tsika raha mangataka zavatra araka ny sitrapony. Midika fa alohan'ny angatantsika ninona dia natao hamantatra ny sitrapony sika amin'ny zavatra rehetra. Ary fantatsika ozy fantatsika mila akora le izy. Ianao mahalala sy mahafantatra fa tsy maintsy amaly anao izy. Zany hoe eo amin'ny position-ny olona sura azo antoka fa ho valiana. Hitanareo ny tena olana indrindra eo amin'ny fiainana dia ny fanananao fahatsapana fa ndraindray ohatrany tsy miainanao zany Andriamanitra. Fa tokony azo antoka isika fa olona mitoetra eo amin'ny sitrapony, mahalala ny sitrapony mandrakariva, dia tsy misy fiananana ao anatsika mangataka na inona fa amin'ny fotoana izay hijorotsika dia misokatra ao antsika ny lanitra. Atonantsika ny sekret androany ariva, atonganao azo antoka eo toeran'ny olona sa teny izay tianao ary mandray izay tsy takatry ny sainao na mihoatra noho ny fanirianao eny am-piainantananao anao. Ary ty takarivo ty raha zao fivoriany zao mampanantenanao fa ianao le olona samatry indrindra maina tsy mareteka ao an'Andriamanitra. Rehefa akasikan'Andriamanitra ny fiainan'ny olona anankiray dia azo antoka ny fiarovana azy, azo antoka ny fomba anazy, azo antoka koa ny fanesena. Hitanareo ozy izy Salamo 1:20 Davida mpanjaka dia miteny hoe raha mbola makasitraka tato anatoka ozy izy dia tsy miaina izy. Ny ota zany sakana ahatonga ny fijoroanao tsy ana-pahasahiana anatona an'Andriamanitra, miteraka fanahina ao anaty ny ota. Satria natitsika ny Esaia 3:20 dia milaza fa efitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra mandrakarivo rehetra. Hitanareo le fakasitrahanota ao anaty dia tadio finiavana anatanteraka zavatra mifanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra, lavy ny tenin'Andriamanitra.
nefa ao anatinao dia mbola makasitraka ny natanteranao zany. Eno ty famarinany ity teny tokana hitako ato anaty baiboly atokan'Andriamanitra tsy mihaino izy hoe fakasitrahanao tao anaty azavatra anankiray koa voalaza manakatona ny lanitra mita sy hainoko fa hotanareo nefitra mampisaraka anareo n'Andriamanitra ka dia tsy mihaino izy. Hitanareo tsy mihaino izy averena hoe lasa tsy mihaino izy hoe raha tokony mihaino izy. Baiboly nefa dia milaza amintsika ao amin'ny Jaona voalohany toko 5:15 fa izao izy ny fahasahinana antsika ao anaty raha mangataka zavatra anankiray sitrapontsika dia mihaino antsika izy ara fantatsika eo na izy fantatsika fa mihaino antsika izy. Inona ny profo ahafantarako fa mihaino izy? Tsy makasitrako tato anaty koa tsy makasitrako tato anaty koa rehefa tanteraka ho fiainanao ny fahatsapana fa tsy sotasaka anao anatinao dia tokony anapasaina ohatra n' Jesosy ianao fa zay miaraka amiko dia doako mandrakariva izy satria za manao za sitrany. Jaona 4:5. Alleluia. Rehefa kasitan'Andriamanitra ny fiainan'ny olona ohatra ny Daniel dia tsy mila mivavaka izy mba horovana ao an-davakiliona. Niantoka amin'ny fahasahinanana dia ny fifandraisana amin'ny fahatokiana ao amin'ny tontolon'ny sitrapony ao anaty vavaka averiko. Niantoka amin'ny fahasahinananantsika dia ny fandraisantsika amin'ny fahatakarana ny sitrapony antsika ao anaty vavaka. Inona ny tenen'Andriamanitra antsika? Zay zavatra ny teneniny zay ampatsiahivo azy fa na oviana Andriamanitra tsy manam-pitsofina tsy anatanteraka ny fikasana ho an'izay olona manam-pahasahina anatona ampatsiaro azy miandry zavatra ny teneniny taminao. Ozy izy nafantatsika fa mihaino antsika izy misy fifandraisany amin'ny fahafantarantsika ny fahatsarana raha-mpifandraisana misy amintsika sy Andriamanitra. Ianao zany mila confirme ao anatinao miray anao Andriamanitra ary amin'Andriamanitra. Na ny faty raha vaovao azy dia voalaza ao bokon'ny Romanina 9:20 fa ny fanan'Andriamanitra miara milaza ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Tsy tonga dia teren'Andriamanitra ny fanahiny fotsiny mahazanak'Andriamanitra anao fa ny fahatsapana ao anatinao zay toerana sarobidy zay amin'ny fanambaran'ny fanahy fa zanak'Andriamanitra anao dia opposition-ny olona manapaka toa an' Jesosy eto ambonin'ny tany. Tsy maredreka ao an'Andriamanitra. Alleluia. Misy fahatsarana anaty fifandraisana takiana dionny eo akaikinao misy fahatsarana anaty fifandraisana takiana hoe tahaka ny ifandraisan'i Jesosy tamin'ray miteraka fahasahina angataka na inona avereny zay avereny na inona hitanareo nohatra tsara indrindra teto tany dia Jesosy. Iza nohatra tsara indrindra teto tany? Jesosy ny olombelona modely voalohany tokony tafiny rehetra Jesosy. Izy ny tompo, izy ny mpanefy, ny finoana sy faniritsika ao amin'ilay fahafenona fa isika ny mila manam-pahatakarana manahaka azy amin'ny toetra avereny manahaka azy amin'ny toetra manahaka azy amin'ny fitiavana manahaka azy amin'ny atao. Mitsana izy ny fahatsarana mpifandraisana teo amin'Andriamanitra sy Jesosy raha izy Jesosy dia hita sotra tamin'ny zavatra ny teneniny. Vao misy manontany azy dia izy hoe za sy ny ray ilay izy dia ray ihany. Zay indray izy ny teniko eto aminareo dia tsy mahafantatra ihany nareo ny Filipo. Zaho amin'ray fiarin'ray ato amiko dia gaka ny Filipo aseho anay ndray mbola misisika ny aseho anay ndray dia ampy anay zay dia Jesosy hoe fa nahita azy nareo ary eto aminareo izy aketra. Alleluia. Ny olona zany tsisy mahita mihitsy hoe ohatran'izy ny ray fa zay nahitan'i Jesosy dia nahitany ray satria ilay fiombolona sy fifandraisana lalina teo amin'ny Jesosy sy ny ray dia tanteraka fototra ny fahatokiana ara-pahatakarana ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fahatokiana ara-pahatakarana ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fahatokiana assuré be ianao. Hitanareo io assurance io tia mitevolo ravana. Tsy afaka anakana an'ilay valo ny tevoly. Tsy afaka hiditsatsehatra izy. Andrava ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Akoatry ny fanasany ianao alota mba tonga niantoka ao anatinao ohatry hoe manrery tampoka zany ohatry ny lozan'Andriamanitra tampoka zany. Rehefa vita amin'izay ianao dia misisika izy mandrava anao.
fa raha afaky mitahiry ny fifandraisana amin'Andriamanitra amin'ny antoka teraka avy amin'ny fahatakarana, anao sitrapony ianao dia tiako hoe mampanantena anao fa tsy horavany Satana mandrakizay zany ianao. Tsy nareo hoe Daniel hoe ozy izy Daniel ny fijoroako dia ho an'Andriamanitra. Ary ninona zavatra mitranga teo amin'ny fiainan'i Daniel sokatra ho azy ny lavaky ny liona. Zao mitsikitsiky ho an'i Daniel ny liona. Tonga ilay tsy fihinana ozy izy ny liona. Tsy zay rehetra miatrika liona akory dia velona tao satria voalela tao Daniel tonga dia niditra avy any ny mpamina ny sandoka rehetra teny ampanidina dia lanetra amin'ny taolana sans os. Tsisy taolana vita. Fa Daniel voaka matanjaka. Alleluia. Problema raha ihany no tian'izao tontolo sy ny zanak'Andriamanitra. Za te hampanantenanao fenao tafavoaka. Zao tontolo mety rentsika fenao tafavoaka. Misy lalina somafevitra foana heveran'Andriamanitra anao. Asa vela izy fitandrenao anaty adzary mitrakamo bantsina n'ilay velona mandrakizay mampanantenanao zavatra rehetra fa anao zavatra rehetra ary afaka amin'ny zavatra rehetra ianao. Somary ateka ao an'Andriamanitra. Alleluia. Izy zay fahatsarana raha mpifandraisana izay. Na tonga ny Daniel ny raisy ny Darius ny fahavalo rehefa tsy miapoaka teo amin'ny sariny fa lasa nampihavan'Andriamanitra tamin'ny Darius rehefa tavoaka tao an-tavaky ny liona. Zay mahatonga amin'ny Baibola tsy izay idiranao eto ny voanao eto. Niditra tao izy miaraka tamin'ny Yesu eto amin'izay ny ahitana fa rava ny fiainana io. Efa niandry ny olona, efa nitazana ny mpijery. Teo izy Andriamanitra. Gatsy fantatrareo fa zaho manohana an'io manana pisy mpahongeza be. Alleluia. Ianao hoe manana mpanohana goavana be. Lanitra sy ny fanjakany rehetra mitodika mijery anao. Ianao tsy rery naiza le anao. Ary ninona ataonao mitsangana le tokana anao fanekena aminao fa ino izy mbanao manakany ambara-patonga ny fatamberana zao. Ianao le izy, tato ny fifandraisanao amin'Andriamanitra sy tokony hito dia fifandraisanao amin'olona. Nio etretan'io zany didiniky zany didika sy takatry ny sainao zany ozy izy. Ary ny faty ny zanak'olona. Ary efa amin'ny andro fahatelo dia hitsangana izy. Toy izy petera fa inona daholo any zavatra teny amin'ny mpampianatra. Lesona mbola tsy rehetra izy zany le zao vaovao zany manao amenina amin'izany zao fa amenina tsy sazo. Ary ny petera moa tonga dia nisy ny tsitranga aminao zany satria tsy takatry ny style izy. Rehefa miteny Andriamanitra zavatra klasika, zavatra tsotsotra. Zay no mahatonga n'Andriamanitra tsy miara-miasa amin'ny olona tsy manana vision goavana. Manoty ianao na zavatra kely anatenanao an'Andriamanitra nefa manompo-Andriamanitra be. Jereo ny fisehoany ato anatin'ny boky ity manomboka hatrany amin'ny Genesis ka hatrany amin'ny Apokalipsy. Fa ny zavatra ny sehoan'Andriamanitra sy zavatra ny tenen'Andriamanitra rehetra dia tsy latsaka amin'ny fahalebiazana. Miresaka amin'ny Abrahama izy. Jereo ny kintana sy fasika. I Abrahama zanaka tokana ny azy kintana sy fasika satria tsy manome latsaka ny kintana sy fasika izy. Raha manisy izy zany tsy latsaka ny kintana. Marefiakao an'Andriamanitra. Satria izao mahitanao dia izy efa mahita fenao io le hotahina indrindreto atany. Tsisy condition ametra an'izany. Ino tsara? Tsisy condition ametra an'izany. Sy ny zavatra ienanao androany hitadiavanao azy ny afoana ny ampelantananao anao. Misy fotoana hoe motoritra zany. Fenao tsy ritra mandrakizay zany. Ianao tsy ritra mandrakizay zany. Ao anaty bataille, ao anaty ady miaraka amin'Andriamanitra, manana vision goavana foana. Amen. Halleluia. Zao ny antoka ananan'ny olona tafaray amin'Andriamanitra ary ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Iza modely? Jesosy. Tona tsika jeren'i Jesosy. Misy misaina rehefa tonga teo amin'ny fasan'i Lazarosy Jesosy dia ny fitiavany an'i Lazarosy no nampitomany azy. Efa namaky Baibola kay tsy fitiavany an'i Lazarosy no nampitomany azy. Ny marina nalahelo Jesosy satria mahalala fa ny olona rehetra manodidina azy na dia maro izay mahafantatra azy dia tsy nino fa ninonino nangatahany Jesosy amin'izay dia afaka nitranga tao. Zay no nampalahelo azy.
Zay tsy finoana sy tsy fahatakarana na vaky foany Jesosy ka nampitomany azy maniny tsy misy anankiray amin'irety olona mifaofao amiko reto na mpianatra izay kaiky azy malala fa izay angatahako rehetra amin'ray dia azo. Nefa izany foana ny tenen'i Jesosy isy anantsona ninina angatahako amin'ray dia azo. Dia avy eo indray lasa nakatra ny an-danitra dia nomena antsika indray ninina angatahana amin'ray dia azonareo. Tahaka nandranoray ihany izy izy amin'ilay foana tena izany. Izy dia tsy mandaiky fa nahatratra amin'ny fitsangana ny tena maty ny fampanantenana. Dikan'izay raha ohatra latsaka ny fitsangana ny tenany tamin'ny maty manantena fa mbola azo atena iny tsy marety eny ao an'Andriamanitra. Misy mandeha ve mbola lehibe tao tanao raha mihaino tsara ianao. Dia fantarana ilay fahamarinan'ny fitiavana hoy Jesosy. Hoy Jesosy sy angatahako amin'ny ray ane dia azoko daholo. Dia lasa izy andeha teo amin'ny fasana miaraka amin'ny antoka. Avereo miaraka amin'ny antoka. Reto ny antoka en position ny olona henon'Andriamanitra izy sitrapon'Andriamanitra. Faharoa mananatoka izy fa vao misokatra amin'ny vavany dia misokatra ny lanitra. Sahirana mihitsy ny anjely. Eny tsara sahirana mihitsy ny anjely manoratra. Faty ny zanak'olona dia ny andro fahatelo hitsangana. Inona hony ho faty ny zanak'olona tsy maintsy tanteraka izay maintsy Gabriel fa tsy maintsy atao izay. Indreny avy eo rerina dia asain'Andriamanitra manao dia zavatra tenenin' Jesosy rehetra. Avereo tsy zavatra nitenenin' Jesosy rehetra avereo zay. Mandraky tia ny androany dia marina daholo. Halleluia. Zay no mahatonga antsika tsy mahazo miala amin'ny zavatra teneniny. Raha vao misy zavatra tenenin'olona momba an'Andriamanitra ana iso engena Baiboly ny tenenin' Jesosy ohatrany tsy teneniny. Fa tsy niteneniny izany tsy mitranto zany. Fa rehefa niteneniny dia tsy maintsy mitranto. Mandraka androany sy zavatra rehetra tenenin' Jesosy dia tsy maintsy mitranga. Ndome io ty fahamarinana ity. Io ty fahamarinana ity. Hoy izy Jesosy teo amin'ny fasan'ny Lazarosy vavaka anankiray nanaitra. Misaotranao araiky fa efa niaino aino. Nanetsika mivavaka mangataka mba hisokatra ny lanitra. Yara hivavaka mandra-pisokatry ny lanitra. Zany hoe eotra amintsika mivavaka dia mbola angatahana aloha vao misokatra. Fa neny Jesosy misokatra taloha fotoana natongavany. Tsy manatsika ao an'Andriamanitra. Halleluia. Nefa hozy Jesosy ohatra nandrandray ahy no andraranareo koa. Dia misy zany tokoa moa izy ity. Zany izy ity amen. Hozy Jesosy mandeha izy sotra nama raiky efa niaino aino. Tsy sady rese tamin'izy Jesosy fa le antoka ao anatiny naniraka azo eny am-pasany satria fantany fa amin'ny fotoana itenenana efa misokatra ny lanitra vonona ny ela tanteraka amin'ny fomba ahoana ny eritreretantsika marenina tranekipondreniny misokafana manahirana anao. Fa ny Jesosy miteny fotsiny izy dia mitranga le izy. Misy mahasamby hafa n'ilay fisehoana fa misy lalina tokony mitovy ampitranga n'ilay fisehoana mitovy tamin'izay natao satria efa nampanadina izy. Eno tsara le izy hozy Jesosy mila mahazo antoka hozy izy ny olona fa amin'ny fotoana ivavahana dia efa misokatra miandro ny lanitra izay teneniny. Raha miandro ny lanitra hisokatra ianao zany dia misy zavatra tsy mety. Raha miandro ny lanitra hisokatra ho anao ianao dia misy zavatra tsy mety. Mahatonga anao very fahatokina sy tsy sady satria misy tsy fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Dia zay no mahatonga Baiboly miteny raha makasitra atao-poko dia tsy mihaino ny tompo. Zaho manomboka anao ny arivo mihaino amin'izay ny tompo. Tsangany an-tana izay olona henin'Andriamanitra. Zao ny zavatra hitranga manomboka izao aloha rehefa hiteny dia zavatra manomboka hitranga tsy maintsy maneraka amin'izay. Zao ny zavatra mitranga any an-daniny amin'ny alalany miaraka aminy mitoetra ao aminy ao amin'ny sitrapony. Zao zavatra mitranga any an-daniny ao anatinao Kristy. Halleluia. Amen. Andriamanitra zany nanome ny rehetra tonga ohatrany nanome ny rehetra Andriamanitra tonga. Avereo nanome ny rehetra Andriamanitra.
Ahatanteraka ny sitrapony eo amin'ny fiainako. Tena marina hoe ny tanjon'Andriamanitra eo antsika tsy tonga eto tsika hitady sy angataka amin'izay ilayntsika. Fa tonga eto tsika miompo ampitranga an'izay tadiavintsika efa vonona ho aminy. Raha tadiavina izy ko tsy misy fa matoky ny zavatra rehetra ianao sy commande fotsiny zany zavatra dia mitranga rehefa ny position ny olona tokony ho tahiny ianao. Sy olona tahin'Andriamanitra goary. Amen. Ary dinga mitonan'Andriamanitra tsy isy dingana miambotro zany. Ny an'Andriamanitra mahasa vavana fa tsisy mahasa rehery zany. Amen. Anao izy mitena zao zavatra atao raha pitsika mpitombony. Afaka pitsika efa mety fa tsy intsova zavatra hafa no ino ndray. Dia inona zany no fenitra varatapiny amin'ny fahaiza-manan'Andriamanitra. Tokony azaka zanao ny hitanao an'ilay izy, senanao anatin'ilay izy. Zava-dehibe voalohany manomana ny toetonao hiaina sy hahita ary sitraka lay tena ampipahariana sy ampimpisina nanaovan'Andriamanitra anao eto amin'ny tany ity. Ianao ilay tsolokolopona zany. Avela sy mitovy amin'ny olona tsy mino an'Andriamanitra zany ianao. Alleluia. Koa satria fantatry Jesosy fa miheno azy Andriamanitra. Izy Jesosy afaka velona ny maty azy. Izy afaka velona maty. Inona moa tsy hain'Andriamanitra? Inona moa tsy hain'ny ray? Jesosy tonga eny am-pasana tsy taika tsisy fonkoropaka zany mihitsy. Mena timo ka tsy mety tamiko eo lazara fa le zara no voky aho. Leka tsatsaka voko faty. Dia fa baraky eny sika. Sisy fanahinana kely ary satria fatany fa mandritry ny fotoana rehetra tsy mety mikatona ho azy mihitsy ny lanitra raha misokatra foana. Atao zany tananao io lanitra io misokatra ho afoana hoe zaho mila mitandrina amin'ny zavatra teneniko hoe fa ny lanitra efa nisokatra roa rivo taona lafo. Efa misy antoka ao an-danitra hoe eo ankavanana Jesosy no anarany. Misy antoka eto an-tany ato anatiko fa namasina no anarany. Ary misy antoka mandrakizay avy amin'ilay raha tsy manateka ao anao. Misy fotoana indraindray ino tsara renao be mihitsy tena renao fa misy sakany ololanao ohatry ny tady tsy azo ioarana zany. Misy fotoana tranga tsy azo mifahatsapanao ioarana maizina ohatry tsy misy azo atao zany. Ohatry ny tady andiso fanatena sy averevitra zany zavatra rehetra. Engavy ianao antsaro zao tsy mety raraka Andriamanitra. Avereny tsy mety raraka ny Andriamanitra. Tsy mety verevitra zany izy. Hitanareo rehefa tsara fifanaisana amin'Andriamanitra ianao ka renao misokotranao foana ny lanitra tsy ho revitra zany ianao anaty problème. Misy tolosaina tonga ho azy zany. Dia zavatra mitranga hozy Jesosy. Hozy Josafata dia mandeha tonga ampaminany. Teny zany tamin'ny mpanjaka Josafata ampaminany. Hozy izy hoe Jehovah hozy izy ato anareo fa aza matahotra ny amin'io ady io izy fa mivoay ady aminy. Dia nandeha zany hoe fanazo toko zany fa mivoay ady aminy. Dia nantany inona ny fitaovam-piadiana. Tonga ilay tokotsaina avy any ambony fidirana manindre mpihira tsara fotsiny ho aninao. Dia mandiza ny fiangina masina. Alleluia. Dia zao ilay hira ataona mely koa ny tononkirana niterahany Jehovah mandrakizay fa mirapony. Etitiny izy zavatra zany tolotsaina avy any ambony avy ireny tolotsaina avy any ambony ilay izy marina ara-potoana tranga vokatra mahagaga. Dia zavatra mitranga zao no nataon'ireo teo niaraka teo niterahany Jehovah fa mandrakizay fa mirapony. Jehovah fa mandrakizay famindrapony mandrakizay famindrapony. Alleluia alleluia mety raha any Jehovah ohatratra zany rakitra teo dia teo nandidy teo zavatra hoe tsy mety izy dikany zany fa tonga dia nampiasa commande à distance Andriamanitra. Fa taneo ilay commande à distance tonga dia nikitian'Andriamanitra bouton fisaina ny fahavalo ray manontolona botaka lasa tany amin'ny fahavalo ny virus. Itanareo ilay misy an'ilay tonga dia misy atelina zany amin'ny ordinateur mifantatrana misy virus misy ny antivirus. Fa tamin'ny fotoana io tsisy antivirus nanjara satria ho fanindrona ny samy akaiky teo tonga dia mivadika ny lohany. Nahita ny tarehin'ny namany eo akaiky izy hoe ohatry ny Israelianina ary fomba zany tonga dia nitsindromony andro vadika daholo ny tantaraka commande zany commande à distance.
fidiran'Andriamanitra ny tontolo fisaitsaina sy ny fiainan'ny olombelona tsafidy mihoatra safidy amin'izay rehefa hitsaitsaitra izy hamonjy ny azy komata distansy korotana ny tanàna rava-tsaina ny fahavalo na ombo ny zanak'Israely satria mpanolotsaina mahagaga Andriamanitra matonga tsika tapidalaka lena indray ny fahitatsika sy ny visiontsika mihitsy tsy misokatra hiainan'Andriamanitra amin'izay tolalinao omeny fa naheveritsika azy fotrokitanitanina sy tsotsotromao zany le izy atao fa mahomby velona amaniny misy tona ianao asainy manao zavatra tsy takatry ny saina zany ohatra somarina misy zavatra manafika kely zany ao an-trano ohatra aretana ny zavatra trotro zany taditady andalondalo toy zavatra teneny toy zao atao voatao le izy tonga dia manjavona le retina itenao mihaino avera mihaino tsara hoe fa misy zavatra teneniny foana rehefa mihaino azy hoe misy zavatra tsara lavitra no mifahatsapana ary misy zavatra mihoatra lavitra no mihery anananao ery ny tenin'Andriamanitra miasa manaran'le izy misy ny fanambaran'ny teny velona miasa amin'ny aretina rehefa nateraka indray ianao vakeo ny baiboly nateraka tamin'ny fanjakana vaovao tsy natao arary tsy natao ianao anatin'ny fantrana mandrakizay tsy natao ilomanao anatin'ny olona mandrakizay zao velolomo sy atao volojolo tsara ny fononao anatin'ny trainga manarina rehetra fa misy tanina miazo no ny fiainanao tsy misy tafavoaka ianao tsy mareteka ao an'Andriamanitra ty teny ty afaka mamorona fonona tsy mety raraka ao anatin'ny olona rehefa mamaky ny teny io tonga dia velona be mitsy ny fanantenana ao anatinao misy teny zay ao anankiray fotsiny tonga dia tokony ampy ampijoroanao hatramin'ny farany tozy izy ny fonao io dia avy amin'ny tony teny ary tony teny dia avy amin'ny tenin'ny Kristy le fonona tsy mety raraka tao amin'ny Kristy no ampitainy teny ao anatinao tsy latsaka ny fonoan'ny Kristy tsy mareteka ao an'Andriamanitra haleloia ny fonoan'ny Kristy tsy mety mahita faharatsiny zany fisainan'ny Kristy mahita fahatsarana mandrakarivo mamoaka fahatsarana ao anaty faharatsiny ny finoana omeny teny dia fonon'Andriamanitra satria ny teny dia Andriamanitra finoana volainy fanahy-masina ao anatsika teraka avy amin'ny fanekentsika ho fahamarinana izay lazain'Andriamanitra ao amin'ny fahateram-baovao karaza-finoana tsy mety raraka neny Jesosy no mety teny tsy mety kivona manaritoky satria efa miasa sy voasary hatrany ampamoronana le teny natao ekeny zavatra rehetra ary ampikisiny zavatra rehetra raiso ny tenin'Andriamanitra fa ataon'Andriamanitra mahery ohatra ny teny nefarana satria nateraka ny teny ianao tsy mareteka ao an'Andriamanitra finaritra ry Andriamanitra miteny tsy reo izy izy nalona dia ratsy areo dia mamame zavatsoa zanakareo maika rehefa ndrainareo zany an-dako mahazo pake le tsy mahay mangataka mitonontonona mihevitra fa Andriamanitra tsy mamaly azy izy Andriamanitra hoe esy nalona dia ratsy azy tsy mamame zavatsoa zanakareo maika rehefa ndrainareo zany an-dako tsy mamame zavatsoa zay mangataka any mamieritserety allo ho amin'ny fanasitana zao dia tadidio efa nikapohana Jesosy efa netiny le izy dikan'izay rehefa netina le dia tsy tokony entinao tsony tsy normalina zany na mbola mitondra ianao fa ho afaka anao any ariva many mila maka fotoantsika miombona amin'ny Jesosy ray fiainana amin'ny Jesosy mandray tsara zavatra tenenin' Jesosy azy zay sain'Andriamanitra atao dia tadidio mila ianao manaiky manatanteraka an'le izy ana-potoana fa ambadiky zavatra sainy atao le vokatra ho anao andao any ariva mahitanao fa tain'Andriamanitra manokana ianao mahitanao aza fa tain'Andriamanitra manokana ianao ary fitakarivo ty za mahita misy lehilahy sy vehivavy tena ho ambian'Andriamanitra velona eto ianao io tsy horaraka mandrakizay zany ninina programa tiany fahavalo amenezana anao tsy andresy ianao mandrakizay zany izy ny antony dia tsotra misy teny velona manakinao oka ianao mamole izy mety tamiko le izy dia zaraiko aminareo fa mety aminareo koa le izy daso le tadio tsara misy teny anankiray fotsiny teny anankiray Andriamanitra fiainana sady tokony aina manam-pahefana amin'ny aina izy matona anao fanasitranao anao tiany anao ela velona mba ho ampiasainy maharitra fa mila mifahafonanao izy andray araka ny fomba fanomezana misy fomba fanomezana an'le izy ary misy lalina andraisanao azy an'le vokatra ao amin'ny efa vonona misy fomba le izy misy zavatra takiny atonga izy fa tsy haiko tonga dia hoe namety na tsy mety ny ataoko na mpanota be ary namanana dia tahina fa afaka ho amin'ny mpanota tsy fitahina aloha fa afaka ho amin'ny mpanota verina aminao aho halleloia
Sika malala fa ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra tao. Ary izy dia voalaza fa mpanao fahagagany dehibe fantatsika zany. Ovaky pasteur zao tao, zao ny Jehovah-Andriamanitra nofo rehetra. Moa misy zava-mahagaga zay tsy haiko ve? Zay retinareo haiko daholo misy Andriamanitra. Zareo masokika ny zavatra rehetra nao rehetra eo hainy e. Izy ve no tadiavina hoe eto izy hoe ary ny zavatra rehetra hainy. Voafetra ozy izy ny soa azon'ny olombelona tao. Ary tsy azo faritana amin'izay zavatra vitako velivelo izy izy sy fahaiza manao zavatra raha amin'ny olona zany izy maintsy an' Jesosy raha amin'ny olona zany izy dia tsy hainy. Zany hoe eo amin'ilay zavatra tsy hain'ny olona dia mamparantena Andriamanitra fa hainy. Iza ny olona anatonao fa tsy mahay an'ilay izy fa nanariva eto ilay mahay zavatra rehetra. Tia anisany mampahiratra amin'ny masoko fanahy dia latsaka andramasoko teo ampamakina azy fa tsy haiko no latsaka koa ny anao andro any arivo. Anirariko tsy latsaka andramasonao fa raha maso tifaliana ilay izy fa tsy raha maso alina koa. Alleluia. Anao le vakitsika eny Efesiana 4:9 zao le teny ao. Ary ho an'izay granty mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra. Eny mihoatra lavitra noho izay rehetra angatantsika na heverintsika azy araka ny hery izay miasa ato amintsika. Paoly ny teny an'io teny io fa mahavoafe zavatra ngeza be ny teny io. Zao le izy Andriamanitra dia mahavita manatanteraka izay nampanantenainy manao mihoatra lavitra noho izay rehetra angatantsika sy heverintsika. Zay zavatra angatanao sy heverinao dia voafety eo ny fahantakaranao. Fa mihoatra noho ny fahantakaranao sy hainao angatana vitan'Andriamanitra ilay izy ary no le hery ny asa ao anatinao dia azonao iainana sy tonona avy amin'Andriamanitra ilay izy. Zao le petaka ilay izy. Ianao zany mety mieritreritra hoe fanasitrana ny ilainao mahay manao mety noho izay Andriamanitra fahasalamana. Fahasalamana ny tadiavinao manana mety noho izay Andriamanitra fahaela velona. Dia fahaela velona indray ianao dia izy Andriamanitra tsy maty mandrakizaritra ny Eli. Hitanao mifetra ny olona eo amin'izay tsy azo ny ioarana nefa amin'ilay tsy azo ioarana mbola afaka hihoatra Andriamanitra. Mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra. Ny zavatra rehetra nomen'Andriamanitra antsika daholo. Ina zavatra fantatrao fa anareo zavatra rehetra. F'izy Andriamanitra mihoatra noho ny zavatra rehetra mbola hain'Andriamanitra tao. Zany hoe apahany kely amin'izay heverinao fa ilana azy ny zavatra hitadiavanao azy eto amin'ity tany ity. Fa manana zavatra mihoatra noho le hitanao io izy mbola tia mitanterahanao ny fiainanao dia afaka ayaya. Ny kely rehetra dia tenena zany Andriamanitra zany. Matetika ny fangatantsika dia voafetra ny faniritsika. Fa zay tsy takatry ny faniritsika amin'ny ataka dia voalaza ny famisokatra ho amin'ny sitrapony ony. Mahay zavatra rehetra izy ary mety rehefa nantsika ny fahatakarana fa vitan'ilay izy. Ty Jesosy raha amin'ny olona zavatra tsy hainy zany. Dika zay vao makany amin'ny olona ianao dia manontany olona tsy. Dia izy Andriamanitra aza manontany ny tsy mahay ninninona. Marka 7:20 vakio tsara raha amin'ny olona Jesosy zavatra tsy hainy zany. Misy zavatra fa nefa fantatr'Andriamanitra hoe hatreto ny kapasiten'ny olona. Eto ny intelligence ny olona. Hatreto ny fetra ny fahaenden'ny olona. Izy raha amin'ny olona tsy hainy zany. Fa tongava ty izy Jesosy fa haiko zany. Zavatra rehetra ozy izy hain'Andriamanitra. Jesosy anefa na dia mahay amina fahifanasana zavatra rehetra tsy mbo nataony tery vosona hositranina ny olona zay tsy mila amin'ny fanasitranana na tsy nino azy. Taonazy na lehibe azy zao izy dia tsy manao asa mahagaga tao. Nefa fitaraina ilay omatotokotena fito amin'ny telopolo tomany mihitsy Jesosy mitazana amin'ny Jerosalema. Jerosalema o Jerosalema efa teamombany ao tako fombany renako ny zanany mihitsy fa ianao ny tsy mety. Mety be ny zao ny olona vonona be Andriamanitra fa izy mihitsy tsy manapa-kevitra. Mamety izy ho karakaraina ranona. Miala fahotana. Miala faharatsina. Mitadiava ny fitiavana. Fa androany arivo. Le mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra, mampanantena noho ny zavatra rehetra,
Zaka koza tadiavinao hitsanga amin'ny fiainanao manokana. Halleluja. Fanasitrana zao ohatra ny zavatra telo. Fanasitrana azo raisina. Nandray tamin'i Jesosy Bartimeo. Astonona. Le vehivavy nirany tsoloby fotona tonga dia sitona fanasitrana. Fanasitrana zany astonona, azo raisina, azo rombana, azo sisiana. Jereo baiboly fa zany rehetra hita ao daholo. Misy olona sisika tsy tokony ho sitra. Jesosy avy any Nazareta ny zanako malaza. Mba misy Jesosy fa tsy mety raha ho any ambokely ny mofonjana. Mety ho mofonjana ny sotsokona kelo. Azo. Tsy tokony azo fa mahazo. Jereo mahazo na tsy tokony azo ary mahazo hoe. Ianao androany mitondra mody. Sady miaina amin'ny fahasoavana. Fiainana tsy maneteka manadema. Halleluja. Fanasitrana koa azo baikona, azo tonona, azo raisina, azo lombana, azo sisiana, azo zaraina, azo baikona. Fanasitrana. Jesosy zany kilalao mihitsy ny manasitrana, plezirany, izy mihitsy ny fanasitranana. Amen. Raha tamin'ny andro lasa ihany na avitan'Andriamanitra fahagaganany amin'ny fanasitranana, fanaovana fahagagana amin'ny fanafahana. Ohatry ny hoe le Andriamanitra teo zany izy, fa tsy Andriamanitra misy. Ohatry ny hoe le Andriamanitra teo izy, fa tsy Andriamanitra misy. Kristy Jesosy kosa ny bokin'ny Hebreo, Jesosy Kristy tsy mivomaly sy anio ary mandrakizay. Fanasarahana an' Jesosy amin'ny fanasitrana sy tsy finoana ny fahagagana amin'ny fanasitrana ataon'Andriamanitra dia manafoana ny soratra masina toy ny tsy kapoana izy fa nalevimbelona. Fa natao inona no kapohan Jesosy? Mba tonga livraison amin'ny fanasitranao azo anto eo amin'ny fiainan'ny mpino manana an' Jesosy. Miarabanao ary zanak'Andriamanitra. Fa tsy Andriamanitra teo mpanasitrana izy fa Andriamanitra misy amin'ny fanasitranana tsy mareteka ao raha. Izy mahasitrana ny aretinao rehetra. Salamo 7:7. Zay manasitrana ny aretinao rehetra. Le mbola Jesosy ny tenao matotoko sy vendiny fa sy memroapolo ihany natao. Mbola Jesosy amin'ny lebloatoko tena mifolo andiny favaly. Tongavanao arak'izay inonao. Tongavanao arak'izay izay Jesosy zay ihany. Leo hoe tsy mivoamaly sy anio ary mandrak'izay. Ny marina dia zao. Tia Jesosy hositranina daholo ny olona rehetra. Fa raha zany dia tsy nekely mihitsy ny kapohana sy namelezana azy. Fa ny rehetra, jereo ny amin'ny fanasitranana nataon'le izy. Ny antso mpianatra 12 izy. Fitopolo lakony ny raha rehefa avy eo mbola misy 500. Vakeo mba fa misy 500. Malina ny Jesosy misy ny fanasitranana dia tena mitovy ihany mena bokatsangano maty agoay dia amin'ny patati patata be dia be. Makio marika loka joana vakio fa hitanao fitiavan'i Jesosy ny fanasitranana. Avy eo tsy vitan'izany fa izy mihitsy ny ainany ilay dia maty mihitsy ilay dia nitsangana. Avy eo izy lasa atanoana nafatesany indray tiako akapo amin'ny fanasitranana. Zany totoafo loatra ny fanatenana tokony tsy leo anatinao fa tsy natao arary mandrakizay zany ianao. Hitanareo ha? Zay Jesosy zay no atononao ary baiboly dia miteny zay manatonao sy mba ho laviko zany. Tsy natoko fena andififita amin'ny telopolo. Zay manatonao sy mba ho laviko zany. Ary mivavaka natao ny toko hita 20. Ny amin'ny tsy amelako izy ho very. Ny amin'ny tsy amelako. Tsy amelako zay ny omana fa tsy ho velona ianao. Mety zay rehefa ve mitika velo. Vela ny mandehany. Lasa fa izy koa dia ny Jesosy lasa mitady ianao satria tsy avela aloha ianao. Raha eo izy ny amin'ny tsy amelako izy ho very. Tsy amelako. So, da Jesosy fa raha jerinao no tena tsy amelako mavery. Fitiavana ane zany. Ititino ny lehibe ny fitiavana ane, jereo ny lehibe ny fitiavana ianao. Jereo sana masoko jereo ny lehibe ny fitiavana ianao. Sady ny kapohana izy hoe mato anao izy mbola mivavaka ho anao ndray koa izy. Tsy misy tahaka ny Jesu, tsy misy tahaka azy, tsy misy tahaka ny Jesu, tsy misy tahaka azy.
dia mitodika, dia mitodika, dia mierika, dia mierika, dia mianatra, dia miodika, tsy misy taratasy. Tiaka mafy be ho an'i Jesosy. Hitanareo rehefa mijery ny fiainan'i Jesosy amin'ny ankapobeny sy ny momba azy ianao anatin'ny Baiboly, dia misy fotoanao tena tsy te-hitraka zany soa, satria trop loatra ny karazana déclaration d'amour, fitiavana ngeza be, tsy miteny fotsiny izy fa indraindray izy mandokanao olona tsy eleny io tokafana anaty Baiboly eo. Malala eo masika ianao tsisy ohatranao mihitsy. Be voninahitra zany raha olona, nefa olona faratsy be. Mba jereo hoe, jereo vo fiainanao hoe ianao ve tena be voninahitra marina. Raha vao mankafy zany za be voninahitra. Jereo ny ataonao dia jereo ny fiainanao dia jereo ny fisafianao dia jereo ny toetonao. Na ianao raha ny teny zao fe dia olona mba be voninahitra. Misy mihaino ve doany ianao? Anevo Jesosy indraindray fananiny zany ny maso eky. Tokotiana Solomon na toko 5 manokondiny voalohany misy teny mamy be zay ao. Izy izy hoe lay volo malalako izy izy le tsy misy klema. Sisy klema o. Halleluja. Ianao ny tsisy klema, jereo masina hito ianao ny Jesosy ny tsisy klema o. Rehefa mijery anao izy hoe dia volo malalaka eny iny ianao. Halleluja. Andao tsika maly fitian'i Jesosy. Tena hitentsika Jesosy tena mérité an'izany manomboka androany. Masehoko anao fa tena voninahitra marina ny aty. Amen ba? Sady tsisy klema ny aty. Dia jereo Paul, izy Paul manafatra ny anafako an'i Jesosy. Halleluja. Masina zay izy Paul tsy manatsiny zany zay. Dia gaga ianao mijery azy. Ary toa misy olona hafa fiteny ndraiky koa eto ambonin'ny tany. Izy misy zavatra hafa manko eto ambonin'ny tany fa tsy manaraka an'ilay klasika itovizany. Dia lazaina fa reny diso reny. Tsy diso rehefa marina ilay izy. Tena niainan'izany Paul dia nijoto anatin'izany Paul. Ianao koa afaka mitombotra izany. Manomboka izao ilay saina iliana tonga dia hoe ohabolany tany. Tsy tafita raha tsy fetifety. Na hoe raha tsy mahay mamitaka kely tsy zao tontolo zao zany. Fianao manaova ny marina hatramin'ny farany, aza mamaritra fanahy ao anatin'ny laga sy ny fitaka izany fa mitsotra aminao ako. Fa raha misy ny motahiny eto amin'ity tanteraka tsy mety ritra dia ianao anisika. Tiresaka tsolotsolotra vao vita ity amin'izao manko sa mitsolotra daholo. Dia avy eo anao miteny fa nitainy toko tany ampiasana nefa tsolotra. Anao zao toy ny amiko misy eto. Izy fa namasina mbola afaka manapa-kevitra anao tsy ianao an'izany tsony fa ho avelany izany. Amen. Zao ilay zavatra mahafinaritra na mbola velonay ianao ka misy fofonay, mbola misy atenay satria mbola misy fo afaka mitempo ianao mbola le olombelona afaka hanapaka tsy ohatran'ny devoly. Devoly zany ny mahatonga azy azo oasina sy mahatonga azy teny dia mandeha. Illégal ny fosiny eto an-tany fenao légal satria mbola anaty vatana olombelona natao hiaina tsara amin'ny fifanasiana eto amin'ity tanty ara-dalàna. Ka raha ianao manapa-kevitra Jesosy ianao tokony ny nenako tsy mety hatramin'ny indrezana ilay pen'ny fitiavanao ny déclaration d'amour menao tsy ohatrany mihitsy. Vao mijoro anatin'izay ianao toy Andriamanitra ndre malala eo masika ianao be voninahitra misy misy kitikity any ianao ohatry ny an'ilay masiko mihitsy sady mahasaroty any mahasaro-piara aza manendrinendry vao misy zany sy manesy ratsampaminany anary eo anary eo. Alleluia. Dia misy David isôla efa mifofony ainy be misy David sa tsy nendry vao misy Andriamanitra mehita olona araka ny foko ka tianao miaraka ny fon'Andriamanitra manana toetra miavaka mandray vokatra miavaka ary misitaka misoavaka miavaka eto amin'ity tany ity ianao. Saka ny tanora faly teny zany tiafana fo ho anareo. Ianao ny akaikinao raha amin'iny izany tsy hainy hoe fa hoy Jesosy zavatra rehetra dia ain'Andriamanitra
miditra amin'ny zavatra anankiray fisana miditra amin'ny zavatra anankiray hoe finoana ny anarany zavatra anateko hoe aiko atao satria minon'Andriamanitra hitanao zay manaraka sainy fotsiny sika androany zao ho an'izay manan'olana dia tsotra fotsiny le izy andizantsika le olana amen halleluja amin'ny fiaingona masina tsara dainsaterna halleluja eto tsisy mifampipasy zany iny amora fikely tsisy azy zany halleluja ho aniza mifandizana ho aniza mifandizana sady misaitsaina fandresena ianao halleluja mandresy ataontsika davida mpandresy misy ianao androany amany motokotokodinatsika zany zavatra zany tsy takatra sainao fa zany no mahatonga fanamasina feno ao anatinao ny raha firana ao amponao sisy tono le zao anatin'ny sainao tsisy takamy Jeso mahery amin'ny ady izy nahitokana andrasana fahafatesana izy no nananazany fiainako Hallelujah! What was that? I'm not going to see that. The Tonosan, Mr. Nenna, the Tenamir, Rababa, Mondera, keep us on as they was. I know Rababa, Salaba, Yoro, Single. Have you ever salam, right? Like in this salam, hallelujah! Mira, Tirano, Tuno, even not on Favano, Jehovah, hallelujah! Salam, meu salam, tenendo tena não. Eu me senti não da mesma voz, me senti uma bonita. Aleluia. Mano. Quer dizer, não se ofendim. Contar se nós outros só rendetar. E nós é Amen. Se ele me lançar. Ndona tsika miara-miaraka daladala amin'ny tompony zany fa mahagaga tiroko sika amen misy taonao atsara mandeha ny olola hevalabarabokoborobos tatamiko tonga dia mitabataba be fotsiny ahoara tsy raha izy zany misandramakoro zavatra mitranga tena tia vavolombelona ty mijoronareo zay teneniko rehetra dia mitranga toy tangana be mitsy zavatra teneniko jery lasa miteny mety amin'ny fiainam-panahiko vera zao miliardera alleluia izy maintsy ny tompo dia izy tsy maintsy isy foany tena ny tompo efa nikeny zavatra anankiray zay azavatra tena tsy tena tanteraka dola vany zao tiako tenenina teny kely amin'ny tompo aloha hoe tena misy maintsy alefa sao aloha atao d'abord halleluja oka aloha satria mbola misy zavatra asana zareo atao ohatrany fananatondro tsara lasa matahotra aso dia tahina loatra aloha pour le moment amen fa rehefa tonga amin'ny fotoana atsotsoko amin'izay mitobaha amen satria le fotoana mamety anizy so hoe tadidimo be dia be no teny hoe pastera le prospérité sy le karazany le iminina sy fanatrana ndraiky tsy regny aloha fa fanahy fa rehefa avy eo nareo tsy maninina fa maninina raha ohatra ka fananareo atsy nataon'Andriamanitra teto tany akory tonga nofo fa tahaka hitahina ny fananareo no hitahina ny vatanareo re matoy dikan'izay tokony satorina ny famonjena tovoletako ny fitahina tsy marety aiko alleluia satorina mazaka ianao fitorina famonjena ny fantsina ny fiainam-pananao satria zay priorité raha vao tahina loatra tsy misy Andriamanitra koa Solomona mivilivily lalana ndray rehefa raha zao tian'Andriamanitra ianao raha Davida mpanjaka sady feno fahendrena ny tahina velona ny manana rezervana vola tsy volane amen ka ny
fisehoana eto tany tadio tsy mikolopony ianao io fantana lava reny itsy avy amin'Andriamanitra manombotoka ohatrany dia atao voleo an'ilay bamboka iny hoe za sy miteny hoe d'accord efa avy aty koa hoe tonga avy rehefa osy pasteur Léonis tonga tsy miaritra dolo mientana reny avy eo tsisy hina maritra satria fitoeram-polina izy fa indreny mandaka dia tonga dia osy ianao ry bambo a solo palissandre jesosy mampitanana anareo palissandre reto koa toatsy ho lasa bois de rose daholo nanao halleluia tonga dia manana setrasetra-pahasoavana ohatr' zany zao ny fotoana andrombarana amitrery misy ny modisolo zava-misy zany fa jesosy tsy mety leo manaovatra an' jesosy manaovatra an'iza manaovatra an'iza manaovatra an'izy ka rehefa hita ianao na va en position an'ny olona manao sinapon'Andriamanitra za tonga dia miteny ohatra raha magnataka zavatra araka ny sikaponosika vavaka ianao isan'andro mifady amina tsy mety mivaly tombo faliovavaky amty tokantrano ty tombo zay le izy tsy mety mivaly izy vadin'olona mientsana velona reo raha mangataka zavatra araka ny eo le anao vavaka tombo tena tinay le trano mety vavaka ma ho azy hoe ay izy trano voaoza zay tsy nazahoanao hitanao Andriamanitra zany mahita melohany fotoana maliny zavatra mapety ny fotoana ianao tsy mangataka koa dia rehefa avy eo tiany ianao rehefa tratra ny tiany ianao dia ozirenao ny tompo hoe tianay zany ianao dia tianagah fa ny menaka rehetra dia ianao daholo hitan'ny tompo fa tsy mamatotatosony le izy amen misy olona tahina avy eto androany satria be dia be ny mena anao zao zao mahita fa misy olona salama sady misy olona efa tahina sady amin'ny zavana be dia be halleluia androany sady fotoana hifalitsika ao anatin'ny fiderana ny amin'ny amen ny amin'ny zavatra tranga amin'ny lady ny ambotry manjaka amen halleluia tiana mampilaza amintsika fandalida miracle amin'ny lady zao dia ny ambotry manjaka izy io a manomboka amin'ny ray ora tsy diso amin'ny alahady 30 septembre ho avy zao ndalida miracle ny ambotry manjaka andrasanatsika mba ho afa me manakakina Antananarivo kerality tsika zay mandray anjara amin'ny sakafo atoandro le toerana dia mila manatona pasteur liva na tsika tianao ny andra dia mba fantatra listanao a manana lesy farazaingana ny sabotsy amen fa ny zavatra mitranga eny zany a dia raha dia miracle tokoa amen fa gagana tomatarana tsy mety tapitra ary zay marary tonga eo fitahin Jesosy daholo ohatrany zany dia manitra mpona fanasana be izy amen dia fa manana le izy androany ny anao zany tonga dia sady mifaly ianao manao dia raha tsy fa manatra zay fa mirapo alleluia manatra zay fa mirapo ny anao tonga dia fa etilety misy ana le olana alleluia valy problème sinana le retona entana dia fa manao azy amen atotao misy androany amen fino mesnady amizay fa anao an'le izy androany tena mangataka aza atao ohatry mahazatra fa mahatonga le vokatra tsy miavaka ianao any tsy mety hiala le fomba mahazatra misy mahazatra tsy dia tsara loatra hitanao mikala tonga dia avy any lazatra izy solo mpanjaka sy nanao azago solo mpanjaka zavatra raha vao fiderany zany dia izy le mpanjaka be dia raina ianao ny tompo amen mantany mozika mandeha mabe mitsy hoe raikitra sola tena zany ny anjay fa dominy anjay loatra zao adominy anjay tsy mbola metimetsika misy olo dia ozy izy mikala mijery amin'ny papahany sanika tena roa sady migeza ny be voninahitra tsy mety laladala ohatryretsy dia tonga avy any Davidy nasony sokosy be nety ny akanjo mitsy nasory izy mikala hafabaraka fa manino panjaka be dia jera teto nonoy anao sy nanapady any satria tena avy any panjaka be iny sady andrandrain'ny Israely niditra avy any bitika hatramin'ny any
Sintsiko dia taratratra. Dia hozy izy ho an'izao hozy izy ny andizako. Dia fantatrao izy Davida mbola ataoko mafimafy kokoa ary olo mikala. Mba tsy tenenay ataoko mafimafy kokoa mikala. Halleluja. Aminareo mpanjaka be hozy izy fa amin'izao hitake. Ary zany sy tonga mpanjaka zany dia hozy izy Davida tena ampiandrasan'ondry eny nahitany ahy. Izy Andriamanitra sy misondrina misy fifilain'Andriamanitra. Midina masaka mihitsy Andriamanitra midina mijery kaiky amin'izao. Mety tombonana, mety tombonana, mety tombonana. Halleluja. Ka ny fideranao atao voatrany neny Davida aza mijery an'eo akaikinao. Aza mijery any amin'ny danse fa zaho ok rehefa manao. Tena ny foko mihitsy le izy. Tsy raha rahaby zany zay eo. Fa ny amin'ny fantariko zao Jehovah-Andriamanitra matoy izao ahy. Jesosy matoy izao ny fiainako aminy. Raha ny fitiavana sy ny famorapony mbola hivazo lehibe tokoa. Dia hozy izy Davida hoe ataoko tsinitsinina mihitsy ny tenako. Manina hozy izy? Ay ty fandizana tika izany fanetretena. Fanaovana tsinitsinina ny teny eo anatrehan'izay andizana. Karaha inao zany mona ohatrany hoe ampirairay ny olona zavatra tsisy dikany. Ohatra tongira tsisy dikany tsisy Andriamanitra. Ohatra hoe risako. Karatsiko gn'anona koa. Fampitady anaty tokondro any nefa raha ny fiainana. Dikany karatsaka misosotra mitana hoe risako zany. Sy afaka migorisy olona tsy mitana. Dia tena rao fipetraka ilay Jesosy Satana mitikidina ihany. Dia anao zany tonga dia sady risako. Fa na tonga ny fiainanao hiakatsy dia zao to avelao hiakatra ny finoa miakatra ianao zany. Halleluja. Tenana kaikanao mila fidirana le izy hoe mila fandihizana be le izy. Mila fankasitanan'Andriamanitra le izy. Misy dikany daholo ny hira izy rehetra mba resakitsika le izy. Problema zao anatin'ny hira ohatra misy hiratsika anao ohatrany hoe nakatrakatrakatra iny ny tosidra. Mitikidikidikidiny eny indray izy. Dia zavatra mitsanga tosidra ny nafaty azy. Tsy mampime zany fa tsy fahalalana le izy. Kanefa irainao anaty fidirana dia mitranga. Misy fotoana koa ny hira ataon'ny olona zany io tena kaikanao hiranao io hoe amboariny tony mba ho an'Andriamanitra. Amen. Tsy mambe vonatin'Andriamanitra. Dia misy fotoana rehefa misy fotoana angamba dia tsika zavatra mitranga hoe tamin'ny vaovao sotin'Andriamanitra fa tsy maty le olona. Tsy sotin'Andriamanitra izy fa sotra fiaran-dalambe. Miendy ianareo dia saika maty amin'ny fiaran-dalambe izy. Dia nareo ny fotoana saika zita amin'ny fiaran-dalambe. Ka io hiranao nendray tsy ampozinao fa miatso fanahy io. Fiaramanan-dalambe ahoana. Inaka azo isorana. Mamely iny raha pitsy raha voisorana loary. Tsy mety eto Jehovah rery isorana. Ty fandizana ty misy sekreram-panahy be. Tomo ra-panahy ny tonga antsika eto an-tany. Ary fiderana midina Jehovah-Andriamanitra anaty fiderana. Dikan'izay mampidina fanahy fiderana. Rehefa tsy Andriamanitra zany dia izy midina eo le mpangalatra. Ary samby rapita be ny fiasana anaty fiderana. Derenao zao tonga derapita be. N'Andriamanitra ny derenao isan'andro rapita be ny fiasana. Raha dia voly ny derenao derenao hoa manesatsy. Hoa manesaky kôro. Inona moa ny ataonao peka hoe. Hoa manesaky kôro matokanao eo. Avec vibration, ina ilana zany. Atao zao tanao raha mihainao tsara. Zany mahatonga fijangajangana tsy foana satria fiderana fitombelona ny betsaka. Tena ndraiky moa zany tsy anisany ireny hoe. Fa namasina ny teny amiko eto andro any hariva tandremo masonao mody sy mandeha fa mijery amin'ny télé. Dia misy koa le atao inona. Fiainanao mety amin'ny hafa ny azo mety tsara lavitra fa felona. Menan'Andriamanitra tanteraka eto izy atao ohatran'izao. Amin'izay tonga dia izy ny anjeny tsy mahafakary tsy mahazo makasy.
mandrakizay famirapo ianao le somokotra kely faly mikina izy ohatra ny Davida le faly izy Andriamanitra paretiko fanjakanao tsisy aresany zany mandrakizay tsisy azao zany nofikisan'Andriamanitra profesia sady tonga de réaliser-n'Andriamanitra daholo ka iza mahafinaritra anareo manompo zao tanora tandeo ny boîte de nuit inona tsoram-panandehananao any parce que tena mba manala azy kosa zao no tena mahariva magnifique aminy zao zay tavelavela toa mety am'fanatren'Andriamanitra ianao rehefa mitona olona any an-danitra ianao mahazo diamant Andriamanitra diamondro amany tokany an-danitra ianao sady mahavondro fanany tahin'Andriamanitra ny apera mitsotra aminareo ato misy tena tokony mozika mahafinaritra be hitanao le raha penao Andriamanitra ianao misy kinana tanana Halleluja amen isany mahafinaritra anareo le Andriamanitra todrantano ianao tompony lalitra Andriamanitra ianao bevoninahitra masina ianao Halleluja maino zany sakana ka misy amen azo atao no mandio Andriamanitra miravavo zanak'Andriamanitra Andriamanitra ny tokony lamozika fa tsy devoly zany enta aroananiva sady andetsika ny ianao misotro n'Andriamanitra amin'ny fitiavana feno ny zavatra tony amin'ny lahady amen igera saditsika androany atsika manko livrentsika mialoha amin'ny fotoana andraisana amin'ny valiny zay tokony an'Andriamanitra atao fotonga aloha ianao dia tsy mitarana tsy amin'ny zavatra rehetra tsy angano ny toerana misy ianao mampofainy amin'ny lanitra tavoa dia misora azy sika sitraka anao zay Andriamanitra mbanerevo idera Andriamanitra
efa niteneno fa iny atao zany ary androany arivo ka mbola iaiky zao tontolo zao fa misy Jesosy be eo fiainantsika senao zao amin'ny anaran Jesosy oramorana be ho an Jesosy